Fanampiana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat dia misy ny clé du bac karakarain'ny cours éducatif ASEM. Ho an'ny cours éducatif ASEM Analakely manokana dia androany voalohan'ny volana Jolay zany no manomboka. Mpianatra ny ASEM nanao cours tato amin'ny ASEM. Mahafinaritra anazy sady mampahay be le prof dia mahafinaritra anahy koa mianatra tao amin'ny ASEM. Mahay mampianatra ry zareo ka sady mora mampahazo lesona ny exercice tsotsotra hain'ny tsara mampianatra. Matany amin'ny silitra izy zany mianatra fa atreso manao cours. Eny ato zany hita hoe ny tena tapotalony nanao dia ny zokany koa tato salany mety foana ihany. Mahatonga andahanao an'ilay baccalauréat moa zany dia tsapako hoe ilaina be ilay izy amin'ilay fanampiana moa koa ny mpampianatra efa zatra raha sy matianina amin'ilay izy dia tena tsapako hoe malampy be anay amin'ilay hiatrehana amin'ny bac ilay izy. Ny taranja atahorana misy mathématique, histoire-géo. Ie, atao amin'ny baccalauréat daholo samy zavatra tsy atahotra tsy satria efa matoky ny ASEM ka. Maro ireo efa soratra anarana na ireo efa nianatra tao amin'ny ASEM na ireo mpianatra avy any ivelany. Anahy zany dia ao amin'ny ASEM hono misy mpampianatra efa be expérience zany ko manodidy mo koa za tamin'ny troisième tamina BPC dia efa tao nanao cours dia tsara vokatra dia irebokana mba hoe tsara ohatr'izay vokatra amin'ny bac. Tonga natrika an'ilay baccalauréat satria za efa nanao cours intensif tao amin'ny ASEM dia hitako hoe nety tamiko ilay izy dia hanao an'ilay baccalauréat kosa. Tsara sady ilay mpampianatra mahay manazava no mahay mandray ankizy tsara. Tsaivina fa mbola azon'ireo rehetra hiatrika ny fanadinam-panjakana atao hatrany ny misoratra anarana amin'ny clé du bac eny amin'ireo birao cours éducatif ASEM rehetra eto Antananarivo sy Toamasina.